Jantsika teo aloha izay tontolo politika sy ny manodidina zay fa raha ny mahakasika ny mety ho toetrany andro kosa dia ny tomboera ry lasa forte tempête tropicale ilay rivodoza Imelda raha ny fanazavana azo avy ao anivon'ny Sampandrara mpamantatra ny toetrandro nitolakandro teo dia tany amin'ny 210 kilometatra avaratra atsinanana Madagasikara no nisy ny foibeny izany rivodoza izany. Fanazavana ary mahakasika ny rivodoza Imelda aujourd'hui raha oharina ny Tanjoromaly dia niakatra forte tempête tropicale izy ambany izany hoe mitondra rivotra mahatratra 500 km isan'ora sy tafidrivotra 570 km isan'ora izy any amin'ny faritra manakaiky ny foibeny. Raha ny toerana misy azy io tolakandro dia mbola manohy ny dieny miankandrefana ka tany amin'ny 210 km avaratra atsinanan'ny Madagasikara no misy ny foibeny. Raha ny vinavina dia tsy hita trantranety ny hivony fa saingy ny andin-drahona melo azy no ampisy fiantraikany amin'iny morontsiraka faritry Sava sy Dianay ary tapany avaratry ny Analajofo ka manomboka Rapitso dia hifofofo ny rivotra izay mety ahitana orana ihany. Ka noho izany ny mponina amin'ny reto distrika manaraky reto dia iangaviana hampiatra avy hatrany ny fipetra momba ny filazana fanerana ho an'ny distrikany Antsiranana voalohany sy faharoa, Nosy-be, Ambanja, Andilibe, Vohemara, Sambava, Andapa, Antala, Maroantsetra ary Bealanana. Mahakasika ilay tondrenivohitra aloha dia mbola somary makavinandro rina za somary mangatsika kely maraina izay ahitana rivotra tsy indraindray fa saingy hafanana migaingaina ny tolakandro ka noho izany mbola tsy hisy orana ny Rapitso sy Rapitso.